Angie Bettelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Lultranao ny fampalalam-baovao. Raikitra ny fifandonana teo amin'ny mpitandro ny filaminana sy ireo mpianatra katsona no fitokonana noho ny fianton'ny fampianarana azy ireo androany. Vokany zandary iray no naratra teo amin'ny andriny, mpianatra misy avalo kosa no voasambotra. Fisamborana izay heverina ho fandikan-dalàna tsotra izao ho ireo mpianatra. Tsy ekena ny ananana filoham-pirenena vahiny ho ireo antoko politika, fikambanana solombavam-bahoaka, loholon'ny Madagasikara sy olon-tsotra izay nanao fanambarana ny araka teny bypass androany. Ny fanambarana teny an-toerana izay tsy maintsy natao teny amin'ny arabe noho ilay toerana ny fefy natokana ho amin'izany na hidy sy nosakana ny mpitandro ny filaminana. Famitaam-bahoaka, famadihana tanindrazana ny fananan'ny filoha Andry Rajoelina filoham-pirenena frantsay hoy ny kandida ho filoham-pirenena Ajo Andriana Narvelo androany tany Ambohimasoa. Akoatra izay, tsy tokony iray petsapetsa amin'ny endrika famitehana firenena misy ankehitriny ireo mpiasam-panjakana raha ny fanazavana fa hiasa araka ny lalàna sy ny fianarana noratoviny ho tombontsoany ny vahoaka maro anisa. Nitakiny amohan'ny seniny lisitra farany tsikitiana intsony hiatrehana ny fifidianana filoham-pirenena ny fiarahamonim-pirenena KMF Knoe. Ity farany izay nanamafy ny fandikan-dalàna ataon'ny CENI amin'ny fangatahana ikitiana lisy mpifidianana izay efa nifarana ny 20 volana Jolay. Misy ihany koa ny lamima mila apetraka amin'ny fanovana ireo ratsamangakeny CENI raha ny fanazavana. Any ivelany, maty vokatry ny fianjeran'ny fiaramanidina omaly Prigojine niaraka amin'ireo mpiara-miasa amin'ny misa valo tao avaratra andrefan'ny Moscou. Nisy ny fahatsiarovana izay nataon'ireo mponina tany an-toerana taloha ny ivitoeran'ireo paramilitaire Wagner tao Saint Petersburg ary avy hatrany ary ny antsipirindreo. Faltafona amin'andreny tianako tomboko lasety mikuvavy amin'ny tsy aliny alakamisy 24 ny volana aogositra taona 2023 ity aterina ny Arab ary manasanao anjony fampalalam-baovao. Vaovao nisy ongatina avy hatrany dia raikitra ny fifandonana teo amin'ireo mpitandro ny filaminana sy ireo mpianatra Ankatso nanao fitokonana noho ny fiatoan'ny fampianarana azy ireo androany. Vokany zandary iray no naratra teo amin'ny andriny, mpianatra misy valo kosa no voasambotra. Fisamborana izay heverina ho fandikan-dalàna tsotra izao ho ireo mpianatra. Tena toerany Daniela Minorso. Nanomboka tamin'ny sivora sasany maraina teo, raikitra ny dorikodiarana nataon'ireo mpianatra Ankatso teo amin'ny arabe anoloan'ny vavahady ny université. Tsy manimba tsy migafy ny lalam-bahoaka fa lalana miakatra makany amin'ny université makany amin'ny campus io zany hoe ny tobila tokony miakatra any zany na moto tokony miakatra any dia olona ao amin'ny université daholo fa tsy hoe nandeha raha tsy 119 tsy mikitianay mihitsy any vahoaka fa ny makany ampianarana ihany no sakananay to. Mbola misy olona mampiasa an'io lalana io maro tsy mpianatra rera mampiasa an'io. Tokony tamin'ny folora latsaka teo eo tonga teny an-toerana ny mpitandro ny filaminana. Raikitra ny fifandonana teo amin'ny rotonta. Vokany zandary iray no naratra teo amin'ny andriny noho ny torabato nataon'ireo mpianatra. Tamin'ny 12 sy sasany nirefitra lacrymogène, mpianatra iray no voasambotra niaraka tamina bafla fianoana zava-maneno taty ivelan'ny université. Naharitra ora efatra teo ny fifandonana teo amin'ireo mpitandro ny filaminana sy ny mpianatra Ankatso. Niditra tao anatin'ny faritry ny université ireo mpitandro ny filaminana ary nisambotra mpianatra miisa 7 hafa.
raha ny fanazavana avy ao anivo ny mpitandro ny filaminana ny filohan'ny université an'Antananarivo no nanao soni ny fanalana ny franchise universitaire na ahafahan'izy ireo niditra tao anatin'ny fahatry ny université ho fiarovana ireo fotodrafitrasa sy ireo atleta andray anjara amin'ny lalao nosy izay manatanteraka fanazara-tena ao an-toerana. Ireto farany izay tsy naneho taratasy mazava manapirofo ny fanesorana izany franchise izany raha nitaky ireo mpianatra. Ya mazava ho azy fa matoa zay tafiditra aty zany zay réglementaire foana zay zany hoe levé ny franchise araka le fahitantsika azy ny korotana tsy ato fa nivelany dégradation zany tsy ato fa tany ivelany de misy fepetrany raisina zany raisina miaraka hoe levé ny franchise mba tsy ho victime le any ivelany satria raha hitantsika zao milamina be ato anatiny ato tsy le olana ato anatiny ato tsisy olana ato anatiny ato fa any ivelany zany ny olana de zay ny hoe levé le franchise afana mipetraka ato rehefa zay ny ato tsy manao ny ivelany any foana zareo de milamina fiainana ato anatiny anato mazava ho azy levé ny franchise arakarak'izay zavatra misy ao zay ny fepetra iarahana raisina amin'ny ato anatin'ny université manala an'izay izy zay vao afaka miditra président université zany manala an'izay franchise fa nitsakitsahana ny franchise universitaire ny fidiran'ireo mpitandro ny filaminana tao anatin'ny fahatry ny université ho ireo filohan'ny mpianatra. Misy miteny franchise élevé zay masy président peut élever les franchise tsy marina zay tompoko efa niala le franchise universitaire zay ma dia mafisiko izy ary vavolombelona zay am'izao mbola tsisy an'izany zavatra mivaha zany mihitsy mandraky ty ny androany fa de na président université miaraka amin'ny somary gaga mihitsy mitovy hevitra mihitsy zay ny zavatra mipoaka de inona zany mety zaza milalao na ino aiky jerena fa mpitandra filaminana ty anatiny faritra aiza le franchise universitaire zany misy fanitsakitsahana ny université so de mba tsarary ndray tompoko firenena nalana baraka sa isika raha milaza nareo andray zao des îles aiza ny place misy ny université am'zany zavatra ataonareo zany ka izay mpianatra de mahatsara fa manitsakitsaka ny zo amin'ny mpianatra manitsakitsaka ny université zao zavatra zao tsy hoe manana basy zay tanapolo de ho ampitahorina misy namanay lasan'ireo any samborondreo sambo bielo any tsy mety an'izany izahay tompoko tsika ve zany nyaingo ambony tsokoko olona maloto be hoe andray an'le zavatra international nefa le zavatra eto akaikin'ilay gymnase raha tsy mandeha akory tsy hoe zay nge tsy te anakorotany fa ataotsika izy ary reo mpianatra manaliny leo hoe reo ve zany ataotsika hianatra hipetrapetraka mijorojoro itsindrona roro ve isa hinana katery amboipo sa anao makorel satria lany vatsy izy fianarana etsy andany andeha ho aizy ary reo mpianatra ireo apasina any aminareo tompona andraikitra ilay izy filaminana ny tadiavintsika rehetrarehetra ary misy an'io jeu de gilles eo ka vao ary ilay orana fampianarana tsy menasy akory zany fa fiangaviana mpanajana ny mpitandro filaminana mpampiatra lalàna rehefa misy mandika lalàna de tsy maintsy mandray ny fepetra zay de ataotsika hoe tsy atao chantage le image tsika teo le image tsara tsika tsy atao chantage hoe mandeha jeu de gilles fa jeu de gilles ve tokony hijanona ve sa manina matonareo manao an'izao ve sa manina tsy aivina antony fitokonana nataon'ireo mpianatra katso ny fiatony fianaran'izy ireo amin'izao fotoana ireto farany izay mitaky ny amerenana izany amin'ny loniny ary koa mitaky ny ampiakarana ny vatsym-pianaran'izy ireo ho zato isan-jato azany angatanay zay mila mianatra zay efa firy vola zay tsisy fianarana tsisy ninona mila mianatra zay miborsa mila ampiakarana tsaraka anatsony mila mianatra zay rehetrarehetra faculté rehetrarehetra tsisy mianatra tsisy ampiakarana daholo miandro hoe CSS averina mampianatra zay ko mila mianatra zay ilainay zay any vokany aminay zany ny ankizy tena hoe toa de tsisy fanabeazana tsony vatsy afany amin'ny ray aman-dreny afany tonga ety tsy mianatra akory nefa tsisy ninona vatsy tsy misy tsy hitanay inona nataonay ety fa tonga ety fotsiny zay niverina tamin'ny lohany ny toedra raty ny antoerana ny atoandro teo tokony ho tamin'ny iray ora latsaka ito ankilany fitokonana nataon'ireo mpianatra katso ireo raha tsy mivoaka an'io ihany ireo valolahy no sambory ny mpitandro ny filaminana fa indrindra raha tsy miverina amin'ny lohany ny fampianarana sy fiakarany vatsym-pianaran'izy ireo raha ny fanazavana andrasana ny mety ho tohiny.
Efa fotoana maritra raha iverenana no ny tsara ny fampianarana teny amin'ny anjery manontolo no ny fitokona ny CSS sampana Antananarivo ary efa maro ny antso nataon'ireo mpianatra ny amin'ny amerenana aloha ny fampianarana saingy tsy nisy ny ihany ka izao ny hafarany savorivory fampiasan-kery sy ny sisa fa dia andrasana ny toy ny araka ny nambara ny Daniela Minor-Sodio fa anoizantsika ny fampalamovaovao dia tsy ekena ny ananana filoham-pirenena vahiny ho ireo antoko politika fikambanana solombavambahoaka loholon'ny Madagasikara sy olon-tsotra izay nanao fanambarana ny araka teny bypassy Androany ny fanambarana tena toerana izay tsy maintsy natao teny amin'ny Arabe no ny toerana mifefy natokana amin'izany na hitsy sy anosakana ny mpitandro ny filaminana fanaty adina. Androany no fotoana ny fanomezana anaovan'ireo antoko politika fikambanana sy olon-tsotra samihafa fanambarana miaraka ho an'ny fahafahan'ny malagasy teny bypassy vao maraina efa niatrana teny toerana ny mpitandro filaminana tokony tamin'ny 12 atoandro tonga tsikelikely ireo olon-tsotra mpikambana eo anivon'ny fikambanana sy antoko politika anotrina io fanambarana iraisan'io saingy efa nikatona nanomboka maraina ny vavahady tao amin'ny ilay toerana voatondro anatanterahana izany nanomboka teo samy nametra-panontaniana ny rehetra inona ity ataon'ny mpitondra fanjakana fanambarana no atao amin'ny toerana voafefy ka inona no antony isakanan'izany aiza ny fahafahana maneho hevitra sy ny sisa hoy ny hafa tokony tamin'ny 2 ora tolakandro ny tombo isa ireo tonga namaly ny antso tonga tsikelikely ihany koa ireo manakaja sasany hatramin'ny kandida ho filoham-pirenena ireto farany izay nanontany tena ihany koa ny amin'ny antony anakanana io fanambarana tokony ho natao io niezaka nandondona sy ny antso teo amin'ny vavahady ny solotena saingy tsy nisy namaly tsy nisy nanokatra ny vavahady ny mpitandro filaminana tao anatiny ihany koa tsy nihetsika ary tsy nanokatra hatramin'ny farany tamin'ny 3 ora tolakandro tonga avokoa ireo solotena avy amin'ny antoko fikambanana ary solombavambahoaka loholon'ny Madagasikara izay samy niezaka ny antso isokafany vavahady saingy tsy nisy namaly ny mpitandro filaminana tao anatiny izay efa tonga tao an-toerana atry ny maraina zay neny lazainy eto manonga mpanjakana eto fa tsy ekeny malagasy zany vazaha tonga firenena zany zay fotsiny na izy nangiara-jonary mampianina ary vazaha ty tsy mahazo afa mavaky lereo koa hoe miala tapaka ny hevitra tao aorian'izay fa raha toka sakanana amin'ny toerana voafefy ho tanterahana eny amin'ny Arabe ny fanambarana kazay natao rehefa vonona niroso tamin'ny fanambarana ny solotenan'ny olon-tsotra araka io fanambarana natao io tsy ekena izany hoe Madagasikara manana filoha vahiny tsy ekena ihany koa ny hoe olona mizaka zom-pirenena frantsay ilatsaka ho fidiana filoham-pirenena ny olom-pirenena frantsay na mizaka zom-pirenena vahiny hafa iray mitahana ny andraiky ny filoham-pirenena repoblika malagasy dia tsy antoka ho afaka miaro ny firenena malagasy eo anatizay mety ho tsindry azo lena atao firenena vahiny amin'ny endrika samihafa ny olom-pirenena frantsay iray mitana ny andraiky ny filohan'ny repoblika malagasy tsy azo itokihana ho afaka tsy anao ny adidy takiny maha olom-pirenena frantsay azy ka tsy jery manokana tombotsoa firenena frantsay eto Madagasikara satria ialoko amin'ny maha olom-pirenena frantsay azy ny tsy fanaovana izany araky ny lalam-panjakana frantsay mampilama sa mampitatao raha mainty eo ny fahafandraisan'ny Madagasikara sy Frantsy ny firotsahan'ny olom-pirenena frantsay ho fidiana filohan'ny repoblika malagasy ary miteraka fisarahan-kevitra lalina ankehikiny takina ihany koa raha ity fanambarana ity ny anajana ny soatoavina sy ny fiandrianam-pirenena ka tsy ho ny vahiny sy izay manaiky asa ho an'ny tombotsoan'ny vahiny no hitondra ny firenena tsy ekena hatrany hoe ny fanambarana ny ananana filoham-pirenena manana zom-pirenena frantsay koa ambarana etoana ankehitriny tompoko lahy sy tompoko vavy orian-tany orian-danitra fa raha mbola malagasy mino itsika fa mbola marobe izy ireo manerana nosy tsy izao tolo zao dia tsy anaiky izany hoe Madagasikara anana filoham-pirenena vahiny izany tsia omaly tsia anio ary tsia mandrakizay koa miantso ny malagasy tsakana afaka ijoro sy iaro ny fiandriana-pirenena manainga ireo tompon'andraikitra rehetra
zay mampiasa ny fahefana nomeny vahoaka azy na olombo fidy na olombo atendry na miaramila na tsivily ka anaja ny lalàna velona ho fiarovana fiandrianam-pirenena ho ela velona ny Madagasikara. Aiza ny fahafana maneho hevitra sy ny demokrasia raha ny tranga tahaka izao no misy eto amin'ny tady sy ny firenena. Tany tandalana tokoa ve i Madagasikara sa adiny Besandro no miatra hoy ny hafa nametra-panontaniana. Ilamina ve ny fifidianana raha izao zava-misy teto amin'ny bypass androany izao. Miantso ny tsirairay akasaina iantso ny tsirairay andinika tsara zao fisehoan-draharaha androany zao ka mampamitany tena hoe tena ilamina ve ny fifidianana raha ny lamina napetraka izy ireo ara tsy ajainy izy ireo fa izahay toko dia fatra-panaja na ny lalàna velona na ny fapetraretrarehetra napetraka ty fitondram-panjakana ity fa kosa rehefa ailika ho aty any arabe izahay akory atao ka dia zahay kosa izay misolo tena ny vahoaka solo ny bavam-bahoaka ary ihany koa antoko mijoro antombotsoan'ity firenena ty tsy azo tapenam-bava ary tsy maintsy mitondra ny fanehoan-kevitra izay heverinay fa rary ny loatra ankehitriny. Amin'ny lafiny ara-moraly sy fahamendrehana tsy ekenina i Madagasikara manana filoham-pirenena vahiny. Raha tsy ivona ny antoko malagasy miaramiaingana nanao antsoavy voalohany ary nilaza fa tsy azo ekena intsony ny firotsahako fidinina ho an'ny filoha Andry Rajoelina amin'ny fifidianana filoham-pirenena ny volana Novambra ho avy izao noho ny tsy fananana intsony ny zoam-pirenena malagasy. No amafisy ny kandida ho filoham-pirenena sady filoha nasionaly ny antoko malagasy miaramiainga Ajo Andriananarivelo nandritra ny fivorinana raha nady hevitra tao amin'ny komuna Ambohimiadana fa mazava ny voalazan'ny lalàna momba ny code de la nationalité. Tsy afaka ilatsaka intsony ny filoha ankehitriny amin'ny fifidianana amin'ny ity taona ity. Androany nanamafy io tsy fanekena olona manana zoam-pirenena vahiny ilatsaka ho fidiana io ka hitantana ny firenena ny antoko politika maro, fikambanana, solobavam-bahoaka, loholon'ny Madagasikara sy olon-tsotra maro. Araka ny vaovao voaray izao alina izao dia nianjera tao Besakoho faritany Mahajanga androany ny fiaramanidina iray 5R MKBN Compagnie Sky Service raha iazo any Morambo izay nahitana pandemisa 4 tao anatiny. Vokany olona iray namony ainy, olona 3 hafa naratra mafy. Namony ainy tamin'izany Razafy Maharavo Alain Andrianandraina, naratra kosa i Jaozandry Katia Karen, Andrianarsoa Gentil Atafika ary Soatahy. Tsy fantatra rehetra ny antony nahatonga ny lozaka nahatonga izao faharatrana sy famoizana ain'olona izao. Hotatery eto amin'ny fampahalaam-baovao ihany ny vaovao feno mahakasika izay fa anoizantsika ny fampahalaam-baovao aloha dia efa anatin'ny tanteraka ny fandrotsahana ireo antotan-taratasy filatsahako fodiana filoham-pirenena. Maro no mahatsikaritra fa asarotiny izany ahitana indray fa manao sakatsakana sahady ireo mpifanandrina aminy ny mpitondra fanjakana ankehitriny ny matoan-dahatsoratra. Tsy matoko tena intsony tokoa angamba ireto mpitondra fanjakana madiva ho tapitra fepito-piasana ireto. Asarotina ny fahazoana ireo taratasy ilaina ao amin'ny ACC ary tsy vonona ilay état 211 bis. Angatsy efa fantatra fa ifidy filoham-pirenena ny malagasy amin'izao faraparany taona 2024 izao. Efa tamin'ny 5 taona lasa no fantatra araka ny voarafitry ny lalàna izany. Efa tafiditra amin'ny asa andavanandro ny mpikirakira ny fifidianana izany. Ahitana taratra ny fanaovana rainazy ny asa mandrarany fanjakana izany rehetra izany mba tsy tenenana hoe tsy fahafehezana ny asa sa tsy fahaiza manao mihitsy raha tsy hoe sanatria indina atao entina anomezana fahasahiranana sy fanakatsakana ny ireo mpifanandrina politika. Raha izao ny zava-misy sy ireo efa nitonona ho kandida ireo raha teo hipatitaka tanteraka ny vaton'Andriamatoa Andry Rajoelina raha toka mbola irotsaka na mahazo mirotsaka izy. Mbola tandindona sy vetratra lehibe araka ny lalàna ao andamosiny raha teo ilay zoam-pirenena frantsay ananany. Manahy ny mpanara-baovao amin'ny fomba fiasan'ny ACCU mikasika izay fanomezana taratasy izay. Vetsika sy fiasa ampanjary araka ny tokony ho izy io fifidianana io ve izao ataon'ny ACC izao. Etsy andaniny mbola mitana ny sainy rehetra ny raharaha Romivos Andrianarsoa izao vao nisy didim-panjakana nanafoana ny nadirikabin'ny présidence azy. Efa herinandro mahery io raharaha mahavoasaringotra azy any Londra io vao foana araka ny lalàna io andraikitra ambony no tanany io. Maro ny tsindry araka ny lalàna tsy nahafahana ny olona fotsiny tamin'ny fanambarana an-gazety iny. Andrasan'ny rehetra kaiky ny toy ny raharaha Romivos Andrianarsoa io. Efa tsy misy andraikitra arakasa mamatotra azy intsony io raha matota le ny kabinetra ny fiadidinan'ny repoblika teo aloha io. Iaraha mahalala raha teo
ny fomba fiasan'ny mpanao fanadiadina britanika ny talentserasera ao amin'ny fiadidinan'ny repoblika no misahana vonjymaika ny asany dirkab efa teo izy io fa nysoloina tsy nahomba mahato ny soloina izao naverina amin'ny toeran'izao indray na vonjymaika azy taratsy ny tsy fananana olona mahatoko ve izao sa tsy fisian'ny olona heverina ho mahay sy mahafehy ilay asa no vetesina hatramin'izay raha teo ny hoe servo ny fanontaniana apetraka dia ny hoe fantatra izy ireo tokoa ve ny tena asa sy andraikitry ny hoe directeur de cabinet eo anivon'ny présidence na eo aza ny jeu des îles ny raharam-pirenena indrindra ny fiatrenan'ny fifidianana filoha-pirenena tsy maintsy mandeha anaka nefa natsidika teo dia manano sarotra ho an'ireo kandida izay hifaninana amin'ny fifidianana izay ho filoha-pirenena ny fikarakarana ireo antotan-taratasy izay ilaina amin'ny ferontsahan-kofidiana noho ny tsy fahatombanana amin'ny fikirakirana ataon'ireo tompony andraikitra isa-tokony fahanamahazo ireo antotan-taratasy ireo Henri Florian no mitatry ny antsepreny izay roa andro nanomboan'ny fotoana ahafahana mandrotsaka ny antotan-taratasy filatsahan-kofidiana ho an'ireo kandida hifaninana amin'izany fifidianana filoha-pirenena izany tsy misy afa-tsy ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana irery ihany no tonga nananatra ny antotan-taratasy filatsahan-kofidiana tamin'ity androany ity teny anivo ny ACC na ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana tetsy Ambohiday na mafisy ny filoha teo aloha fa nanano sarotra ny fomba ny karakarana ny antotan-taratasy rehetra ny zara tiako resahana fotsiny misy fatarany ny fanomanana le processus amin'ny fangalana le dossier zegny ena tonga nana zava-demaly izy ty nefa raha-pirenena tokony tsy hosangisangina fa hoe zao ny didim-panjakana dia zay ny didim-panjakana eto dia manao antso amin'ny CENI or CENI hainareo ve ny asanareo sa tsy hainareo satria processus électoral igny dia ataontsika ty dia ny CENI zany le hoe commission électorale nationale indépendant tokony efa malala ianareo hoe tokony efa niomana 2 semaines meloa dia efa mba tokony anana satria tapoka be taminareo ianareo amin'ny gouvernement tamoaka didinareo nefa tsy ampanarahanareo mibaiko satria zay nanontaniana dia mbola tsy nahazo toromarika zay tsy nahazo baiko zany tsy tazenasan fa nilikilika zareo dia zay zany tokony ny ACC zao teto dia nazo zay tsy mbola nahazo toromarika zany fa tonga dia tonga aloha dia raisiny hitohatra amin'ny fahenina ny volana septambra ho avy izao ny fandrotsahana ireo antotan-taratasy filatsahan-kofidiana ity eny anivo ny ACC ary ny daty ny 7 septambra kosa no amoahana amin'ny fomba ofisialy ny lisitra ireo kandida izay nafeny ny fepetra momba ny firotsahan-kofidiana renantsika ny mahakasika ny zopireneny filoha Andry Rajoelina fa mitambahoaka ary famadihana tanindrazana ny fananany filoha Andry Rajoelina ny zopirenena frantsay hoy ny kandida ho filoha-pirenena Adzo Andriany Anarivelo androany tao Ambohimasoa akoatra izay tsy tokony iray petsapetsa amin'ny endrika famitehana firenena misy ankehitriny ireo mpiasam-panjakana raha ny fanazavana fa hiasa araka ny lalàna sy ny fianarana noratoviny ho tombontsoany ny vahoaka maro anisa onona saina filoham-pirenena malagasy mizaka zopirenena vahiny isan'ny fanehonkivitra sy fanontaniana ny verimberina androany teto Ambohimasoa nandritra ny fivorinana raina ady hevitra ny arana tamin'ny antoko malagasy miaramiainga no tarihin'ny kandida ho filoham-pirenena Adzo Andriany Anarivelo tsy mety ary tsy azo ekena ny zava-misy ankehitriny hoy ny filoha nasionalin'ny antoko MMM endrika fanambanina sy fanaovana tsinitsinina ny vahoaka malagasy ny fizakan'ny filoha Andry Rajoelina ny zopirenena frantsay zay eto amin'ny antoko malagasy miaramiainga dia tena tsy manaiky amin'ny herinay rehetra ary manameloka ny Andry Rajoelina naka io naturalisation io nefa efa filoham-pirenena ary mbola mieritreritra nitondra amin'ny Madagasikara nefa nanapa-kevitra ny aka ny zopirenena frantsay tsy mety zany tsy mety fa za manabatrabatra olona na manao sanana olona tamin'ny enimpolo sivinjato sy arivo nangataka ny aleotenitsika rehetrarehetra ahoana no anekeny feo mifetretatika tsy resaka lalàna fa mitona 724 dia filoham-panjakanatsika dia mangataka ny zopirenena ilay tany najanaka atsika kinona zany nangatahana fahaleovan-tena fa mintsika najanona fasady ahoana rehefa manapa-kevitra ianao ho filoham-pirenena dia tokony ho modely ianao zany ariaro tombotsoa ny voaka malagasy ary modely ny voaka malagasy zay ve zany modely omeny eto zay zany nosoratatsika eo amin'ny boky ny tantaran'ny Madagasikara ny hoe ny filoham-pirenena rehefa misy mahasahirakirana azy dia mahazo mangataka zopirenena vahiny namoaka ny fanapahany iny ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana momba ity raha tsy fahita tao anatin'ny 10 taona ity andrasana indray izay ho avoakan'ny mpitsara ho say hanome ny certificat de nationalité an'ny filoha ankehitriny ve
fa dia hotsarain'ny tantara eo hoy ny antoko malagasy miaramiaingy fa nehonikevitra ireo olom-pirenena ihany koa teto Ambohimaso manoloana izay fizakan'ny filoha Andry Rajoelina ny zom-pirenena frantsay izay ny hoe tsy mahagaga androany raha tsy azontsika ireo nosy malagasy noho ny filoha efa frantsay. Ity tranga ity izay hitarafana fihetsika mampitondrantenan'ny mpiasam-panjakana izay hatramin'ny androany aloha miasa ao anatin'ny fandikan-dalàna ny akamarony indrindra ireo natao hiay ny vondrom-bahoaka paritra. Zareo préfet sous-préfet amin'ny resaka tsy fanarahan-dalàna indrindra ny fanakatsakanana vao naheno androany zao voasakatsakana ny fivoriana tokony nataony ny atoko politika tao Antananarivo tsy mety zany. Nanomanana anareo ny ofananareo nampianarana anareo tamin'ny sekoly ambony ny enam matoko koa dia ampiatra ny lalàna ho tombotsoa ny vahoaka malagasy fa tsy arovana tombotsoan'olona na antokon'olona na vondron'olona. Arao ny lalàna ampiasao ny lalàna hitovy ny vahoaka malagasy ho tombotsoa ny vahoaka malagasy ny izay ny nampifanana anareo. Aza potehanareo ty fireneny ty, aza ampiasanareo herim-panjakana anaovana zavatra tsy mety ampitahorana be ny tanàna, atahorana mpanompontsaina, ampitahorana filohan'ny fototany fa ajao araky ny anaranareo ny lalàna. Rehefa tsy vonona amin'izany ho anareo zay operinasy reo nino fa misy telonjato mahery ny vonanao an'izany asa zany rapitso fa tsy tarao rery akory mba vitan'izy io. Niantso anareo rehetrarehetra tokony andraiky mpanjakana miofana hitatana ny Madagasikara tia raisy ny andraikitrareo mba ho tena fampandrosoana ny Madagasikara mara fa raha ny zavatra misy ohatrany manampy ianareo amin'ny fanampitena Madagasikara amin'ny tsy fanarahana ny lalàna maro samihafa velona eto an-tany sy firenena. Voakasika izany ihany koa ireo teknisianina samihafa misandrahaka manerana ny nosy raha ny fanazavana ny teknisian'ny fambolena tokony hanampy sy hanory ny tantsaha fa tsy hanambaka na hanindry azy ireo na ihany koa ny tantsaha indray no lasa piasan'izy ireo. Ny distrikna Ambohimaso izay miaina fahasahiranana samihafa vokatry ny tsy fipetrahan'ny fitsinjaram-pahefana. Isan'ny zavatra manahirany mahitafady mpandepartemana io satria na dia mafiry ohatrin'inona fa sakafo maranisa atoandro sy rimo anambilany leva samilamina ny tany taina mangidy dia mba tena hoe rehefa tovoloha ny politikanao mikasika an'izay fandepartemana izay. Belebe no manana diplôme ambony dia ambony nefa tsy mahita asa. Teto amin'ny faritra Ambohimaso ity taloha dia misy izina anankiray teto Ambatolosika izay dia mba nisy asa teto. Rehefa maty anefa io izina io hatramin'izao dia tsisy izina mitsokatra tony eto. Dikan'izany dia miriorio ny tanora eto manao zavatra tsy manao. 10 kilometra raha avy amin'ity Ambohimaso aty misy anay. Anareo mpandeha ny Votsarivo zany dia mahita fa tena sarotra ny lalana. Ary samy rairay nefa mefa maro tena mamokatra indrindra atao amin'ny distrikna Ambohimaso aty. Ny talarana voalohany ny raha mpamokarana. Misy karazana aretina atao hoe palu na tazo. Anisan'ny tena mampizalana eo Votsarivo ao izy io rehefa tonga ny période de soudure na amin'izao aza dia mbola misy ihany. Ny manam-bola ihany sitrany. Io re mba tokony mba asiana fisalalana ny karazana vetim-panafody ka mba eo itonjaovana ny vahoaka fa misy zany io ny tasara aminao amin'izay. Anjakan'ny kolokolo ny sehatra rehetra hoe hatrany ireo vahoaka an'Ambohimaso androany nandritra ny fivoriana rahina ady hevitra ny arana tamin'ny antoko MMM. Vahoaka izay tonga maro nateo aza ny endrika raha matahora samihafa tsy nahasakana azy ireo tonga maro ny aona tamin'ny kandida ho filoham-pirenena azo andriany Anarivelo. Liny izy ireo ary miandrandra ny isian'ny fifidianana madio sy mangarahara ahafahana mametraka olona vonina sy vanina say hanova ny pejy Madagasikara izorana makany amin'ny fandrosoana. Famitaky ny amoan'ny seni ny lisitra farany tsikitiana intsony hiatriany ny fifidianana filoham-pirenena ny fiarahamonim-pirenena ka mefikonohy. Ity farany izay nanamafy ny fandikan-dalàna taon'ny seni amin'ny fangatana hikitika ny lisam-pifidianana izay efa ny farany 20 Jolay lasa teo. Misy ihany koa ny lamma mila apetraka amin'ny anovana ireo ratsa magaika ny seni raha ny fanazavana ny lakana efson.
Fanakorontanana ny saim-bahoaka ny fikitiana lavareny ny lisam-pifidianana ataon'ny CENI hoy ny teo anivo ny fiarahamonim-pirenena AKMF Knoe. Izy ireo izay mitaiky ny amohan'ny CENI ny lisitra farany tsika tiana intsony hiatrehana ny fifidianana filoham-pirenena. Na mafisin'ny KMF Knoe araka izany fa fanjikan-dalàna atrany no ataon'ny CENI. Ny olo-pirenena tsotra no manao ny fangatana eny amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany raha ny voalazan'ny lalàna fa tsy anjara asan'ny CENI. Manao antsoavo amin'ny CENI mba amohan'ny daty farany lazany hoe lisitra inona no tena hiatrehana fifidianana amin'ny fahasivy ny volana Novambra. Ankehitriny manko dia fantatra fa io lista io dia mbola nisy taorian'ny fanamariana nataon'ireo zay nitsirika azy dia mbola nisy fikitiana azy. Io lista io dia mbola misy noty nalefa eny amin'ny distrika vitsivitsy zay hitanay aloha dia misy noty nalefa hampidirana angatana ordonnance ka hampidirana anatin'ny lista. Dikan'izany zany io lista io mbola tsy définitif satria mbola tsy miatra amin'io lista io zany le atao hoe gel de la liste électorale. Ka ovina no ivoaka an'le lista hiarany gel de la liste électorale. Zay zany ny fanontaniana voalohany apetrakay amin'ny CENI. Ankilany mila fandinihana sy fifampiresahana ihany koa ny fanovana ireo ratsy mangaiky an'ny CENI hoy ny fiarahamonim-pirenena KMF Knoe. Momba ny resaka démembrement ny fikambanana dia milaza mazava fa tsy mahasoa ny fampidirana na ny fisian'ny tsindry na fanekena tsindry politika ho amin'ny fanendrena olona ao anatin'io démembrement CENI. Mafantatra mantsy zay amin'izao fa misy tompona ndraiky mpanjakana, misy solotena mpanjakana eny fotony zay milaza sahady fa misy ranona sy ranona tsy ho tafiditra ao anatin'io. Voalohany tsy fahefany le izy, faharoa midika ve zany fa misy fampiresahana, misy complot any ambadika any ka everina fa anao tohina ny fanovana an'izay olona izay. Everinay fa tsy mahasoa ny firenena ny fampidirana olona vaovao anatin'io démembrement io raha ohatra ka tsy nanao loza tena mahafaty ireo fanisahana izany zay efa naharaka ny zotram-pifidianana hatramin'ny nanaovantsika ny refonty ka hatramin'ny androany ary hatramin'ny hiatrehantsika ny fifidianana eto amin'ny firenena. Anaramaso feno ny fizotran'ny fifidianana ny fiarahamonim-pirenena entanina atrany ny olo-pirenena rehetra anamafy ny fanaraha-maso ny fandraisana anjara mavitrika amin'ny zotram-pifidianana ka hosay hitorika ireo tsy fahatombanana eny ifotony. Tsahivina trany anatin'izay fa efa imbetsaka no nisy ny fanalavam-potoana nataon'ny CENI tamin'ny fikirakirana ny lisam-pifidianana io ka tany amin'ny tapaka ny volana Jolay araka ny efa voalaza teo voanakatina ny lisitra fandikan-dalàna izany ary efa saika ny averimberina izany ireo mpisehatra sy antoko politika maro tahaka ny MMM fa tsy nisy noenony CENI andrasana ny otoy na ny valo nomeny tribunal de première instance momba ny fangatahany CENI kitika indray io lisitra efa nakatiny io fa inany koa netsika misy antivetivety ao anatin'ny dokam-barotra fohy amin'ny vernetsika ao an'izay ao anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao rehefa avy eo ary. Studio 58 manolotra anao ny Oraza. Fampisehoana ny sabotsy 9 septembre amin'ny telora tolakandro ao amin'ny CCSK Antanimeno. Itapakila hitanao ao amin'ny www.ticketplace.io na eny boutique masina rehetra. Lasity hivandry isoraka accordi Smart Handbat machine musique akorondrano. Sponsor officiel Telma. Tena mbola hafa ihany ny fiara vita loko tsara, miverina ny hatsarany ary vao maika amin'ny bikery. Elmo Andes, kalitao égyptienne manaraka ny fenitra iraisam-pirenena. Loko mangirana sady mateza. Mahazaka ny fiovan'ny toetrandro. Elmo Andes mety ho an'ny karazana fiara rehetra ary miantoka ny hatsarany. Elmo Andes hitanao eny mpivarotra rehetra mahazatra anao. Iso anatrany anao mbola manjoy ny fahitalavitra kolo mamerina ny araba tonga soa indray ary atao anatin'ny tapany faharoa anomboantsika ny fotoana avy hatrany dia
mikoropaka nampikorapaka ny fitondram-panjakana ny fitsidiana ataon'ny candidat ho filoham-pirenena Ajo Andriananarivelo ho any amin'ny distrika ny Fandrina amin'izao fotoana hoy ny ben'ny tanànany Imito raha tsy hita hoy ny fanazavany ny fanamboarana ny lalam-pirenena faraka amby 70 izay isan'ny fampanantenana nataon'ny filohan'ny Repoblika ny volana Aprily izao nandritra ny dian'ity candidat ho filoham-pirenena ity any an-toerana voatonga ny ikely kapona indray ireo milina fanamboaran-dalana. Tsy mbola mandeha ny fanamboarana ny lalam-pirenena faraka amby 70 mampitohy any Kelikapina sy Fandrina na teo aza ny fampanantenana nataon'ny filohan'ny Repoblika amin'ny anombohana ny asa nandritrandiany tany an-toerana ny volana Aprily. Isan'ny mahagaga anatin'io hoy ny ben'ny tanàna ny Mito ny hoe manaitra ny fitondram-panjakana hatrany ny fitsidian'ny filohan'ny antoko Malagasy miaramiainga izay candidat ho filoham-pirenena amin'izao fotoana ka izao tonga any an-toerana ireo milina. Fa isaky ny maheno ny fitondram-panjakana fa itsika distrika ny Fandrina ianao dia miratiratiny ao zay komboarina ny RN41 tany amin'ny volana Avrily taona 2024 ianao noefa saika itsika distrika ny Fandrina tamin'ny 2024 volana Avrily saika ataontsika tany mito ny feonambe atsika mianakavy. Rehefa naheno an'izay izy ireo dia tonga i président de la République nilaza apabe maso retany retanitra fa efa eo akelikapina ny amin'izay hanamboatra ny lalana RN41. Hatramin'izao anefa président dia mbola tsy nisy izany zavatra izany. Noho ny fahatongavanao aty, noho ny fieritreretanao ho avy hitsidika ny Fandrina no nahatonga zay monsieur le président. Ankehitriny fantatry izy ireo ihany koa fa ho avy aty amin'ny distrika ny Fandrina ianao ka dia tonga amin'ilay toniny amin'izay président natonga aminay zany dia midika fa ny fahatongavanao aty amin'ny distrika ny Fandrina no mahataitra ny fitondram-panjakana hanao an'io lalan'io. Iray amin'ireo fampanantenana nataon'ny filohan'ny Repoblika ny fanamboarana ny lalam-pirenena faraka amby 70 nandritrandiany tany an-toerana ny volana Aprily. Ireo ampahandalana tena simba no anombohana ny asa izay aritra efa-bolana hoy ny ministry ny asa vaventy tamin'izany fotoana. Ho an'ireo mponina any an-toerana andrasana hatrany ny fanombohan'ny asa izy ireo miaina anaty fahasahiranana avokoa na izany ireo mpitondra marary mamonjy ny tanan-dehibe na ihany koa ireo tantsaha izay voatery mivarotra ny vokatra amin'ny vidiny mora. Izany teboka ny votra nandritra ny filan-kevitry ny ministra Omaly ny fanafoanana ny tedim-panjakana izay manindry ny talian'ny kabinetra ny fiadihadiana ny Repoblika Romy Andrianarso izay voasarimotra tamina raharaha kolikoly avolenta. Tsy azo itokisana avokoa ny akamaroan'ireo olona akaiky ny filoha ireo mpamakafaka politika ary efa maro ireo skandale miseho tato anatin'ny efa-taona sy tapan'izay. Nandritra ny filan-kevitry ny ministra Omaly no nandraisany fanapahan-kevitra lehibe nanafoana ny tedim-panjakana laharana faha 2024 tsipika 70 tamin'ny iray marsa taona 2024 izay nanendry ny tarian'ny kabinetra ny fiadihadiana ny Repoblika Romy Andrianarso izay voasarimotra tamin'ny raharaha kolikoly avolenta farany teo ary nandraisana ihany koa ny fepetra fa ny mpitondra teny ny filoham-pirenena izay sady talian'ny serasera eo anivony fiadihadiana ny Repoblika no misahana vonjy maika ny andraikitra izany talian'ny kabinetra izany atreto. Namafisiny ireo mpamakafaka ara-politika fa tsy nataitra raha miseho sesilany ny skandale maro samihafa nandritra izao fitondram-panjakana mijoro izao noho ny fitadiavan'ireo no mbana fahefana tombotsoa manokana. Ny bavure sy ny skandale anisy ange mazava be ny antony. Ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao tsy olona nanana antoko na tanjaka manana idéologie. Hoe ny fitondram-panjakana ny tanao fa ny olona mitondra firenena zany tsy maintsy miainga avy amina antoko manana idéologie. Dia ny olona rehetrarehetra ao zany dia tsy maintsy manaja miaina an'izay foto-kevitra zay. Fa tonga teo amin'ny firenena, tonga teo amin'ny fitondram-panjakana le olona ohatran'izao dia tonga daholo ny olona opportuniste, ny olona mitady zavatra rehetrarehetra. Hany ka tsy mitovy ny fomba fijerin'ireo olona fa samy manana ny intérêt. Dia rehefa mandeha le fiainam-pirenena samy misintona ny intérêt daholo. Dia rehefa mipoaka ny ariananina, mipoaka ny mitondra firenena avy any ivelany ny anglisy na tratran'izy dia afa-baraka satria ny intérêt an'le olona manokana no mitady an'le manana roatra an'le fahefana misy ao aminy
de lasa bavura foana de zay zavatra zay nefa natiana na sy tiana manalabaraka an'le firenena manalabaraka indrindrandrindra le firenena ohatran'izay zao le miteny foana ohatran'ny teny zao tany fidina-panjakana hoe zay de manaraka etika sy nrehetra hoe ny etika voalohany indrindra nge hoe anao milatsaka filoam-pirenena nefa ny anao tsy zo-pirenena matotra le firenena no hitantanana azy zany zavatra zany efa questionna etika zany a afaka vadibadika eo daholo ny lalàna rehetrarehetra ninina nanaovanao anazy fa eo imason'ny olona iraisam-pirenena eo mason'ny vahoaka malagasy de tsy manaja ny asina ny olona tokony hitantana ny firenena ankoatra io fanampan-kevitra lehibe io triboka maro samihafa ihany koa no tapaka nandritra ny filan-kevitry ny ministra omaly ity ary isan'ireny ny fanendrena ireo mpikambana izay mandrafitra ny filan-kevim-pitantanana ny omnis na ny office des mines nationales des industries stratégiques ary teo ihany koa ny fankotavana maro samihafa ankoatra ny tolo-dalàna ITG izay tsy mbola misy toyny hatramin'izao anotra tolo-dalàna vaovao hiadina sy hiarovana ireo hiara-ny herisetra ara-nofo ny hetsika nifinakanga mety hiara-ny herisetra avokoa ny olona rehetra ka ilaina ny fiara-miasa amin'ny olo-pirenena hisoroana sy hiarovana trany indrindra ireo ankizy fanadihadiny ny ela Renefson mety hiara-ny herisetra avokoa ny olona rehetra tsy ankanavaka ary ny zava-misy eto amin'ny firenena tsy mifanaraka amin'izany ny lalàna ka mila fanovana mety hoatrany araka izany ny hetsika fampafantarana ny fisintomana laklosy indrindra amin'ny resaka fanolanana amin'ny olopady iray amin'ireo manao ny fanentanana momba izany any Akinifinakanga mola volana ihany koa ny volavolan-dalàna na ny tolo-dalàna momba an'izay resaka fanolanana sy fanolanana ataon'ny olopady zay misy ny tokony amafisina eo amin'ny lalàna fa indrindrandrindra ihany koa misy any tokony hatsaraina eo amin'ny fandraisana an-tanana ny olona niaran'izany ao anatin'ilay olona tiana apetraka ihany hoe eo ny vehivavy fa betsaka ihany koa ny fanolanana izay miatra amin'ny lehilahy ny ankizilahy fa lasa tsy hita le izy ao anatin'ny fiarahamonina manentana ny tsirairay izay satria rehefa misy hitanareo publication anatin'ny Facebook momba ny reny trango reny ohatra ilay tovovavy raiky amby roapolo taona na olany anadahany dia rehefa mamarika an'ilay commentaire ianao dia betsaka ary betsaka indrindra ny vehivavy manome tsiny an'ilay victime mametraka hoe raiky amby roapolo taona ve dia mbola misy manolana intelo ve nefa isika tokony mipetraka ao anatin'ilay hoe mety ho victime daholo ny tsirairay hatreto tsy mbola misy toy ny mahakasika ny tolo-dalàna momba ny fampitsahara voaka anono ny antony ara-medikaly ary tafiditra ao anatin'izany ihany koa ny fanolanana sy ny fanolanan'olopady mbola mipetraka ho fanamgoavana ho an'ny mpitondra fanjakana ankehitriny ny fanarahana ny finitra iraisam-pirenena momba ny asa raha ny zava-misy ena ny mpiasa malagasy tao anatin'ny 5 taona maro ireo fifanarahana nosidiamina sangy marefo ny fampiarana sy ny fanajana azy ho ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny asa na ny OIT androany miasa amin'ny sehatra tsy ara-dalàna avokoa ny 700 mpona eto Madagasikara amin'izao fotoana ho ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny asa na ny OIT marefo ny fampiarana ny asa mendrika ary isan'ny voakasika manokana ireo tanora vehivavy ary olona manana fahasembanana manoloana io teboka telo no napetraky ny OIT ho an'ny mpitondra fanjakana anarahana izay fenitra iraisam-pirenena momba ny asa izay. J'ai eu 3 requêtes pour le gouvernement. Noho izany dia nametraka fangatahana mari-potitra ho an'ny mpitondra fanjakana ny tenako. Voalohany amin'izany ny fandraisana ny fehezan-dalàna momba ny asa izay no avaozina ary ahitana ireo singa maro tena manandaza amin'ny lalàna mifehy ny mpiasa sy ny mpampiasa. Faharoa ny fankatoavana ny volavolan-dalàna 700 ary fahatelo ny fametrahana ivon-toerana mpiay ireo tanora sy ireo tanora mpandrarà ary ity fangatahana nataoko ity dia fangatahana mari-potitra mihava ao hatrany ho fampiroboroboana ny asa sy ny sehatry ny fandrarahan'ny tanora. Développement de l'emploi et de l'entrepreneuriat des jeunes. Tokony isy ihany koa ankilany ny paikady-mpanjakana isorohana ny fitombon'ny tanora tsy hanasa amin'izao fotoana ireo tanora izay isan'ny fototra amin'ny fampandrosoana ny firenena. Comme vous le savez, plus de 500 000 jeunes sortent du marché du travail par année. Araka ny efa fantatrareo mahery ny 10 hetsy isa isan-taona ireo tanora mialan-daharana rehefa tafiditra amin'ny tontolon'ny asa ary tokony hojerena manokana ny famerenana amin'ny laon'ny momba azy ireny satria ny ho avin'ity firenena ity dia miankina amin'ireo tanora ao aminy ary raha tsy mijery ny filan'izy ireo isika dia ho sendrany tsy azo anoharana. C'est une bombe qui peut s'exploser à tout moment.
no tanterana androany tetsanosy ny atrikasana taon'ny fampiroboroboana ny asa mendrika eto Madagasikara niarahana tamin'ny OIT sy ireo mpiara-miombona antoka maro etsika izay andrasana hitondra vokatsoa ho an'ny tontolon'ny asa eto Madagasikara indrindra ho an'ireo tanora faty sy kabary ambony latabatra fotsiny ihany. Lava mavaoava dia ny farana androany tetsy amin'ny Alliance Française d'Antananarivo ny ivony fankalazana ny foara momba ny fampianarana ambony na ny salon de la rentrée universitaire andiany fahavalo etsika izay nataony hoe zanatoro lalana ireo tanora amin'ny fisafidianana ireo lalam-piofanana tokony arahana mialoha ny idirana eny amin'ny sekoly ambaratonga ambony. Maro amin'ireo tanora mandraty fianarana eny amin'ny université amin'izao fotoana no mialan-daharana na tsy mahavitatra amin'ny farany lalam-piofanana tiany arahana. Antony maro no mahatonga izany hoy ny mpikarakara ny hetsika salon de la rentrée universitaire raha tsy hitanisa fotsiny afa-tsy ny hoe 10 filière sy ireo maro hafa. Zava-dehibe araka izany ny toro lalana ho an'ireo tanora mialoha ny idirana eny amin'ireo sekoly ambaratonga ambony raha ny fanazavana. Be dia be mihitsy ny ankizy rehefa afaka baka tsy mbola manana safidy tsara amin'ny zavatra ataony. Dia mety ohatra raisitsika zao mety ny tena tiany zavatra hafa ny fianarana ny ratoviny nefa zavatra hafa ihany koa tsy hoe tena diso zany fa lalana tsy maintsy andalovana. Ilaina be aloha zany le famonjena an'le zavatra ohatra zao satria manampy be an'le mpianatra ahafantarana mba hivitena an'izay hoe 10 filière zay zany. Eny ana zao resaka communication na mahalinana talohan'ny baka dia efa nieritreritra an'izay satria za 2 zay dia resaka littéraire zany mahalinana miresaka langue fanerasera amina olona dia zay zao no jereko aty amin'ny salon des étudiants ty. Isan'ny miantoka ny hoavin'ny tanora malagasy ny fanorona lalana azy ireo eo amin'izay fidirana eny amin'ny sekoly ambaratonga ambony izay. Antony tokony ametrahana izany ho lara-pahamehana trano raha ny fanazavana. Tena tanjona dia mba hanampy ny tanora izay afaka baka anoro azy ireo. Misy na tanora mbola hoe somary vaishikely izy hoe inona ny ataoko zao ny fianarana tiako ratovina inona filière mety amiko dia teo ny tena tanjonay mba hahafahanay manampy ny tanora manampy azy ireo amin'ny zavatra ataony ao aoriana amin'ny baccalauréat satria tena mbola misy ireo tanora efa fantany ao an-tsainy ihany hoe zao ny zavatra tiako atao rehefa vita ny fianarako dia nefa mbola tsy hainy hoe inona filière mifandraika amin'izay kokoa. Izay ny tena tanjon'ny hetsika. Ny farana androany hetsika foara momba ny fampianarana ambony na ny salon de la rentrée universitaire andiany fahavalo toetsy amin'ny Alliance Française Andavamambo. Hetsika izay inona fa amahany olana ireo tanora mialan-daharana eo amin'ny sehatra ny fampianarana ambaratonga ambony eto Madagasikara amin'izao fotoana. Mifandraika izay hatrany dia afa-po ireo tonga nitsidika ny salon des études universitaires et formation ao anatin'ny district Antsimondrano hiarahana amin'ireo sekoly ambony eny an-toerana sy ny ZRK Event andro voalohany androany ary mbola hitoera ampitso izany hoy ny mpikarakara ny hetsika. Nanomboka androany ary farana rapitso ny salon des études universitaires et formation ao anatin'ny distrikany Antsimondrano. Hetsika iarahan'ireo université sy toeram-panofanana manodidina ny 20 ao an-toerana. Anampiana ireo mpianatra hanao fianarana tsy lavitra ny distrikany Antsimondrano. Afa-po ireo mpitsidika tamin'ity androany ity, afa-po ihany koa ireo mpandray anjara tamin'ny trano eva. Izany araka le eritreretana ihany hoe betsaka le mpianatra tonga tato hitsidika an'le izy izay koa hoe faniomana tamin'le izy hoe mba anao izay afa-po an'le mpianatra afaka baka teo satria efa hita hoe be dia be le mpianatra afaka baka mitady université anarana sy ny tariny dia voniny izay ame an'izay lain sy ny tariny be dia be le olona tena misaotra ny mpikarakara fa tsara be le hoe manohana zany hoe atao maimam-poana ny fidirana ho an'le mpianatra. Be dia be koa ny lina raha ho an'ny eto aminay manokana zao ny mention gestion sy ny commerce ary ny tourisme dia be dia be ny lina amin'le mention. Zava-dehibe ny fisiany hetsika tahaka izao hoy ireo tanora. Antony mora kokoa ny mahafantatra sy mijery ireo lalam-piofanana mifanaraka amin'ny asa tiana atao ho any aoriana. Manampy be anay le satria raha izay manokana zao raha hoe rehefa vita le baka dia mbola tena aucune idée be mbola tsisy atao mihitsy mbola tsy fantatra mihitsy dia zareo sady manampy anay hoe raha ohatra zao ianao dia afaka manao an'ity voaka ohatra zao ianao. Nanamafy hatrany ny mpikarakara ny hetsika fa nahafa-po ny andro voalohany androany
ary mbola maro ny fanampiana sy ny torolalana atolotra ireo mpitsidika ho an'ny rampitso. Androany aloha zany iny zay hoe ny andro voalohany ary rampitso izay mbola nasanantsika rehetra ihany koa fa mbola misy somatsara mihitsy ny salon des études universitaires de formation. Rampitso indray ny zavatra hitranga dia misy ny démonstration izay indrindra ho an'ny culture chinoise zay ataon'ny au niveau-ny centre de formation langue chinoise zany ary misy démonstration kely ao anatin'izay. Na izany aza nefa dia misy ihany koa ary ny tena nafapohan'ny mpianatra dia ny réduction izay nataon'ireo université maromaro hoe raha nandray anjara na nanao inscription tety izy ireo dia avy hatrany dia nahazo réduction. Misy ihany koa ireo hoe ivitoeram-pampianarana izay noho ity ihany koa dia tsy misy ny écolage na aloha fa ny frais d'inscription ihany no aloha dia akoatran'izay tsy misy ny écolage ho an'izay tamin'ity salon ty zany hiditra hianatra tao amin'izao. Itoy ary farana rampitso araka izany ity salon des études natokana ho an'ny tanora eny amin'ny distrikany Atsimondrano ity. Tanjona atrandra ny fanazavana ny fanomezana torolalana ireo tanora amin'ny sampam-piofanana safidiny anohizana fianarana. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy omaly 13 aogositra tao Toliara ny kongresy ny vehivavy adventiste anty amin'ny ranomasimbe indiana. Kongresy izay aritra 5 andro ary manana ny lanjany ho an'ireo vehivavy adventiste sy ny fiangonana iray manontolo fanadiadiny Esperon Tormasonette Kolo Toliara. Mpizaika Amanarivo ny manerana ny nosy sy solotena avy any amin'ny nosy rahavavy ato amin'ny ranomasimbe indiana no tonga nanatrika ny kongresy ny vehivavy adventiste izay tanterahina ato amin'ny faritra Atsimo andrefana eto an-tampon-tanànan'ny Toliara mandritra ny 5 andro. Naneho ny hafaliany sy nitondra teny fisaorana manoloana izany ny tompontrano dia ireo mpino adventiste eto Toliara. Faly zahay dia Atsimo Toliara satria mahatsapa izahay fa tsy lavitra anareo. Tonga ianareo mamonjy anay aty Atsimo. Fantatray fa lavitra misy avy any avaratra, avy any atsinana, avy any andrefana. Tonga aty Atsimo. Tena mahafinaritra anay izao programa izay natao izao mba hihaonantsika eto Toliara. Ka dia ampifaliana no andraisanay anareo eto Toliara. Miarahaba anareo tonga soa. Nitondra teny firarintso sy nanokatra izany fotoana izany tamin'ny fomba ofisialy moa ny governoran'ny faritra Atsimo andrefana. Tombony lehibe ny faritra Atsimo andrefana izao safidy izao fitiava ny faritra Atsimo andrefana izao ka dia heverinay fa fitahina lehibe ho an'ny faritra Atsimo andrefana sy tampon-tanànan'ny Toliara ny nanosehany fanay masina ny vehivavy adventiste hisafidy any Toliara ka hoy izahay hoe mankasitraka tompo amin'ny anarana fitondram-panjakana ary hovonaky Jesosy Kristy reniany fa misonatra ao fomba ofisialy zao fivony lehibe atao eto amin'ny tanàna Toliara zao tokolarika vonary sao Araka ny fanazavana voaray dia isaky ny efataona ny fanatanterahana ny kongresy ary miovaova ny toerana anatanterahana izany. Ny farany teo izany hoe ny tamin'ny taona 2024 dia tany Majunga no tanterahina. Marina fa tsy voatery eto Madagasikara ihany no toerana anaovana io kongresy io fa mety ho any amin'ny nosy rahavavy ato amin'ny ranomasimbe indiana ihany koa. Amin'ny maresaka avy any ivelany dia maty vokatry ny fianjaran'ny fiaramanidina omaly Prigojine miaraka amin'ireo mpiara-miasa amin'ny misa valo tao avaratra andrefany Moscou. Nisy ny fahatsiarovana izay nataon'ireo mponina tany an-toerana teo anoloan'ny fitoeran'ireo paramilitaire Wagner tao Saint-Pétersbourg. Manazavy fitsinokoloana eo amin'ny sarin'ny France 24. Среди пассажиров частного самолета, который разбился в Тверской области, значится фамилия Евгения Пригожина. Oronan-tsarin'ilay fiaramanidina milatsaka aty ambany izany no miverimberina amin'ny fampalalam-baovao any Rosia ankehitriny fianjerana izay nahafaty olona miisa 7 sy mpanamory miisa 3 teo anelanelan'ny Moscou sy Saint-Pétersbourg no nitrangan'ny loza. Ora maritra teorina nanao fanambarana ofisialy ny tompony andraikitra tao amin'ny aviation tany Rosia fa isan'ireo maty i Prigojine sy ny tanakavanany. Tamin'ny fotoana nisy ny loza nanome fankasitrahana ireo rehetra niady ho an'ny Rosia tany Ukraine ny filoham-pirenena Vladimir Poutine.
tsy aivina roa volana katrika taoriny etsika izay nataon'ny paramilitara Wagner ity fianjarana fiaramanidina ity taoriny izay tsy tatatra firy tamin'ny fahitalavitra intsony ity mpitarika ny Wagner ity nisokatra ny fanadihadiana ahafana mamaritra ny fianjerana raha ny fanazavana. Ny fampahalalam-baovao ankasitrahana feno nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny mandram-peona ho amin'ny rapitso indray ary misamomy mitombo amin'ny fahasoavana. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.